PDG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Tokony ary tsy maintsy miverina amin'ny fanapahakevitra noraisin'ny HCC ary mametraka ny filohan'ny antenimieran'olona ho filohan'ny Repoblika Mpisolo-toerana eo am-piandrasana izay ho filoham-pirenena voafidim-bahoaka amin'ny fomba ofisialy ho ny firaisamonim-pirenena androany. Tsy misy tombontsoa ambony ny firenena ny kajikajy ny fanarahan'ny Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre amin'ny fametrahana ny gouvernemanta ny fiara mitantana hoy ireo mpanao politika efa tratry ny motion de censure noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny fandikan-dalàna io gouvernemanta tsay io ary izao mbola nomena sehatra hitantana ny firenena. Ilaina ny fangaraharahan'ny fifidianana filoham-pirenena ahafahany vahoaka mametraka olona niomana sy nanomana hitantana ny Madagasikara, potika ny firenena, sahirana ny vahoaka saingy tsy tokony ho kivy ny olom-pirenena fa indraindraikitra amin'izao fiverena ny fahefana amin'ny vahoaka izao, hoy ny MMM tao Befandriana Avaratra. Nahazo alalana indray famarotana ireo tanin'ny commune raha ny filan-kevitry ny ministra nanomboka ny taona 2024 no namerina ny fahafahana manao izay. Note de service tsotra no niraisin'ny ministry ny fanazariana sy ny fananantany amin'izao 3 volana tsy farany ny fitoam-piasan'ny gouvernemanta izao. Any ivelany, ahinany mety sy ny fiparitahan'ny aretina Oderna taorian'ny mpitondra-drano tany antoerana hoy ny ONU ny any antoerana izay mbola eo am-pikarohana faty anarivony ankehitriny. Raha itsika vetrany any andindinin'izay. Ankafaliana hatrany tombokilasy tongovavy no hitsidihana indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao atena ny arahaba ary manasanao ihany koa anaraka izany hoe tsika avy hatrany manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity alaity. Herinandro vaovao indray isika inona no hevitra ivoaka mahano izao olana politika lalina eto Madagasikara izao. Iza no ava io fifandroita-kevitra io ny fanjakana misy amin'izao fotoan'izao tsy matapaka izy raha teo efa manana ny tanjona tiany atongavana ao anatin'izay mpanohitra sy ireo manan-kevitra hafa tsy emitra intsony raha nambarany iza no andamina izany rehetra izany tsy azo hodivirana manoloan'izay ny fionana andatabatra boribory matoa andatsoratra Gaetan Andriatsilavo. Tsy maintsy anaty fampiresahana no hiatrena sy amahana izao tsy vitivikevitra momba ny raharaham-pirenena izao. Mialoha ny safidianan'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena indray. Tsy afaka iziriziry amin'ny fiatsany sy ny fomba fanaon'io ny mpitondra ankehitriny. Efa tsy nanantsony raha teo ilay hafanampo sy ny tena fanohana ny vahoaka azy na ny legitimité. Mamita tena amin'ny serasera sy ny fisehosehoana ivelany hatrany ireo mpitondra ireo sy ny mpanaradia anjambany azy. Tena faiky daholo araka ny fomba fiteny no ianteherana izao fanjakana izao sy ny fomba fiasany. Eo amin'ny teboka tsy verin-dalana intsony ireo tsy manaiky firitsahako fidiny Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy aiken'izy ireo ny fomba fiasan'ny HCC sy ny CENI. Ifampiziriziry eto ve manoloany izany rehetra izany. Latsaka ankaterena ny firenena. Tsy hita taratra amin'ireo mpitondra ankehitriny ny fitiavan-tanindrazana ka hampandefitra ny fitiavan-tena sy ny fitiavana fahefana. Tsaroany rehetra ny fomba fiteny sy ny fandemetsahina nataon'ireo ekipan'ny Rajoelina ireo fony tsy teo amin'ny fitondrana. Manamafy izany ankehitriny fa tsy azo itokisana ireo ary tsy azo omena fahefana intsony. Tsy matotra izy ireo ary mihevitra ho manao kilalaon-jaza
ny fitantanana ny firenena sy ny raharam-bahoaka. Ny raharam-pirenena tsy maintsy mandeha. Ny fiainana andavanandro ny malagasy tena anaty fahasahiranana lalina. Miandry ireo afaka manapa-kevitra sy eketeny. Amaza olana tsy azo diditsity izao. Tsy azo ialana ny fiaraha-midiniky ny rehetra. Tsy maintsy ampandeferina ny ampoty sy toerany. Mila vahoaka tonga saina. Tsy azo rebirebena amin'ny endrika ivelany. Mandalo fotsiny ihany koa ao anatin'izany rehetra izany. Fa tokony ary tsy maintsy miverina amin'ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ary mametraka ny filohan'ny antenimieran-doolona ho filohan'ny repoblika mpisolo-toerana eo am-piandrasana izay filohan'ny pirenena voafidy-bahoaka amin'ny fomba ofisialy ho ny firaisamonim-pirenena izay nanamafy ny fanambarana nataon'izy ireo ny faha-4 amby folo ny volana septambra lasa teo. Gaetan Andriatsilavo. Hoentitsika izay ity firenentsika Madagasikara ity. Io ny fanontaniana lehibe napetraky ny firaisamonim-pirenena izay nanamafy ny fanambarana nataon'izy ireo ny faha-4 amby folo ny volana septambra lasa teo. Manoloana ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny mpitondra fanjakana. Nanamafy ireo firaisamonim-pirenena miisa 7 nanao ity fanambarana androany ity fa tandidomindoza ny fifidianana sy ny firenena ary ny vahoaka malagasy noho ny tsy fisiana fitondram-panjakana mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ka hanatanteraka fifidianana tsy mitanila sy eken'ny rehetra. Manamafy sy manohy ny afatray izahay fa tandidomindoza tokoa ny fizotron'ny fifidianana sy ny firenena ary ny vahoaka malagasy noho ny tsy fisian'ny fitondram-panjakana mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ka hanatanteraka fifidianana tsy mitanila sy ho eken'ny rehetra. Mazava ny ao anatin'ny lalam-panorenana izay tsy tokony adika vilana fa ampiarina arabaky teny. Ny andininy fa 7 ny tokony ampiarina eto fa tsy ny 12 satria fotoam-pifidianana izao. Raha toka ny latsaka ho fidiana ny filohan'ny antenimieran-doolona ho filoham-pirenena zany dia izay ihany no andraisan'ny governemanta koledialina hifarombonana ny fitondrana. Tsy resaka olona no hitondrany lalam-panorenana ny heviny eto fa resaka rafitra. Koa satria tsy ny latsaka ho fidiana ho filoha ny antenimieran-doolona dia tokony hijanona eo amin'ny rafitra mpanao lalàna. Ny antenimieran-doolona izany ny fitantanana ny firenena mandritry ny fifidianana. Tsy izay anefa ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raha tsy nandray fahefana kanefa tsy nametra-pialana ny filohan'ny antenimieran-doolona dia midika zany fa netinisy faneriterena no nandavan'ny andraikiny ho filoham-pirenena hitantana mandritry ny vanim-potoanan'ny fifidianana izay efa namafisy nombienombeny ny fahavononany. Raha tsy nandray fahefana kanefa tsy nametra-pialana ny filohan'ny antenimieran-doolona, midika izany fa nisy teritery sy nitsindry niatra taminy hoy ireto firaisamonim-pirenena ireto. Koa rehefa nifampidinika tamin'ny rehetra izahay miaraka amin'ny atotam-baovao mitombona dia mihevitra fa tsy maintsy miverina amin'ny fanapa-keviny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary mametraka ny filohan'ny antenimieran-doolona ho filohan'ny repoblika mpisolo-toerana mandra-pisin'ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka amin'ny fomba ofisialy indray. Koa manentana ny filohan'ny antenimieran-doolona izay aneno fangararana amin'izao raharaha izao sy ny fahavononany handray ny andraikiny araky ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny ambetindresany teo aloha teo. Araka izany, manentana ny ankolafo kely rehetra izy ireo hifanohana sy hifampidinika hitadiavana vahaolana manoloana izao toedraraha misy eto amin'ny firenena izao. Fifidianana madio, mangarahara, eken'ny rehetra no tanjona raha ny fanazavana. Midika ho firaisana tsy kombakomba ny fahanginana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ankehitriny. Hoy hatrany ireto firaisamonim-pirenena ireto, izy ireo izay nanamafy hatrany fa tsy maintsy miverina amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana ary manentana ny filohan'ny antenimieran-doolona ho filohan'ny repoblika mpisolo-toerana. Fa tsy misy tombontsoa ambony firenena intsony amin'izao fotoana ny akajikajy ny fanarahan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre amin'ny fametrahana ny gouvernemanta ny fiaraha-mitantana amin'izao fotoana izao ireo mpanao politika tamin'ity androany ity. Efa tratry ny motion de censure noho ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fandikan-dalàna samihafa io gouvernemanta tsay io ary izao mbola nomena sehatra hitantana ny firenena izao indray antony mampametra-panontaniana maro amin'izay tanjona tiana ho kendrena eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Miariary toy ny tafika andrefa tanàna ny kajikajy ny fanaovan'ny Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Tsay
amin'ny fametrahana ny governementan'ny fiaraha-mitantana nabaribarinyny filoha teo aloha fa olon'ny stratejia tokoa ny tenany amin'ny fiarovana ny tombontsoa sy ny seza ka adiny ny tombontsoa ambonin'ny firenena antony nandikan'ny lalam-panorenana amin'ny fametrahana ny governementa fiaraha-mitantana izay ampandany azy amin'ny fifidianana hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana. Collégialité io dia tsy gouvernement ataoko hoe hikatsaka ny tombotsoan'ny ty firenena ty fa hikatsaka ny fampandaniana ny candidat anankiray zay mahatonga zareo zany voatazonao daholo zany ary hitondra an'izay ataoko hoe fampandaniana an'izay filoha sortant zay hitatsika ke zavatra misy ankehitriny mahana fa manana droit ny filoham-pirenena zany tahorinany zay ataoko hoe 4 ans mahery zay mitondrany ny firenena zay mérité an'izay fialan-tsasatra zay izy fa kosa ataoko hoe raha tena hoe vonina hiatrika ny fifidianana zany izy ary ataoko hoe hitatsoatsany eny aminy zany matoa nametraka candidat izy nametraka candidature fa ny zavatra misy de hoe amitsika miteny zao tokony hoe efa anatina période na pré-campagne hitaitsika ny candidat rehetrarehetra zany ny akabeazany moa zany dia ifatsika eny akianja fa maninona ary ny filoham-pirenena ataotsika hoe à moins d'un mois ny ouverture de campagne no mitsangatsangana makany andafa dikan'izay ny mizavatra atokisany ao izy areo atokisan'ireo za miny marimarina koa fa ny mpikampany eo anivon'ny gouvernementa no tena hanao zay ataoko hoe mission à la lettre zany miaraka amin'ny ataoko hoe androm-pandrakana zany zay misy eto amintsika zay mahaberesaka amin'izao fotoana zao eo anivon'ny ACC sy ny anivon'ny CENI ary ny stratégie ny filoha zany sao sanatsiny vava mitondra makany amin'izay kontana zay satria raha ny schéma misy ange dia ilay premier ministre lehibe ny gouvernement am'izao dia ataoko hoe efa ratsy toerana zany mazava hoy ireo mpanao politika raha mitombo ankehitriny ireo manohana ny vondron'ny candidat 12 miady amin'izay tsy fanarahan-dalana izay antony fombafomba sisa ny fifidianana ary efa fantatra ny vokatra raha tsy misy ny fanadiovana izao tokotany maloto izao eo ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay tsy azo atokisana intsony raha ny didina voakany ity androm-panjakana ity izay ny tanilatrany nanomboka tamin'ny raha nationalité ny filoha hatramin'ny fanekenan'ny gouvernementan'ny fiaraha-mitantana hoy ireo mpanao politika fa aza terena fotsiny le gouvernement collégial hoe anao gouvernement collégial zay dia tsy misy constatation na incapacité ny présidentielle cour raha tena anao zavatra ara-dalàna dia izay no izy constater ny incapacité ny président Sénat dia ataovy ny gouvernement collégial dia mandeha tsara ny zavatra rehetra ny amin'ny dossier ny nationalité malagasy ny Andry Rajoelina dia rariny sitsiny raha avoaka mihitsy aloha lay dossier hoe io ary le dossier izy nanao soniany io dia jerevosy nanao sony azy fa raha amin'izao fotoana zao dia ohatran'ny mitanila le ACC mipetraka salamindreny gisa mipetraka ambonin'ny tody masika be reny le ACC dia mampalahelo zotra fotsiny tokony arahana ny lalàna efa misy constitution dia arahana tokony arahana ny ara-dalàna zay aloha voalohany indrindra manaraka an'izay sarotra nge zany hoe oetiny olona 3 zany tsisy polisatra daholo anatin'izany tsisy zavatra mandeha amin'lona zany eo ary ny président tsy vitan'ny zavatra ko maika fa olona 3 ka soyons sérieux zay zavatra zay ilaina dia akoatran'izay eo koa ny nationalité amin'ny filoha iny tena manahirana ireo araka izany ny lesoka ary ireo no ilaina hitondrana vahaolana hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena antony nanamafisan'ireo mpanao politika ny tokony hirosona amin'ny dinika izay tarihin'ireo ray aman-dreny ara-panahy hatreto iza ny vonina ary iza no tsy say raha izay no ahasoany firenena sy ny vahoaka ao aminy tsy mitsaha mitombo araka izany hatreto ireo mitondra ny fanehoan-keviny indrindra manameloko izay endrika tsy fanarahan-dalàna samihafa eto amin'ny firenena izay fa fanitsakitsahana tsotro izao ny lalam-panorenana fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy
sy ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ny fanekeny ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny firotsahako vidiny Andry Rajoelina izay tsy mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy eo ihany koa ny fandavan'ny filohan'ny anteny meran-doholona hitondra vonjamaika ny firenena amin'izao fotoana izao ary ny fametrahan'ilay gouvernement collégial na ny gouvernemanta miara-mitantana ankehitriny hony teo anivony antoko politika VST tamin'ity andro an'ity Daniela Mino Arso. Ankoatra ny fanekena ny firotsaham-pividiny Andry Rajoelina izay tsy manana zoam-pirenena malagasy intsony, mifanimpaka amin'ny voalazany lalam-panorenana malagasy ao amin'ny andininy faharoa amby 50 alinéa voalohany sy faharoa ihany koa ny fametrahana ilay gouvernemanta collégial hoy ny filoha nasionaly ny antoko VHT ireo tsy fanaran-dalàna ataon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy ny gouvernemanta ireo izay ahina ampitongilana ny voka-pifidianana aoriana kely ao hoy hatrany ny fanazavana. Ankehitriny dia tsy zany voalaza zany hoe ny filohan'ny anteny meran-doholona no lasa mitondra ny firenena amin'izao fotoana fa lasa direction collégiale ny gouvernemanta. Zany dia tena fanitsakitsahana fotsiny izao ny lalam-panorenana ary fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy sy ny mpisehatra politika sy ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny firenena. Zany rehetrarehetra zany akoatra ny efa tsy fahafahan'ny filohan'ny repoblika teo aloha izay nametra-pialana voaingana zay filoha perinasa teo zay tsy fahafahany mirotsaka ho fidiny satria oka hazava tsy nationalité frantsay no ananany fa naturalisation frantsay. Misy nuance zany tompoko ka raha hainy tsara no manavaka an'izany ny olona naturalisé any amin'ny tany frantsay dia manao fienianana aloha eo amin'ny zay lalàna misy eo amin'ny frantsay fa tsy katsaka afaky ny tombotsoan'ny la Frantsa. Zany rehetrarehetra zany dia efa fantikan-dalàna avokoa ary eto ny zavatra tena mahazendana ary tena manisany manahirana dia ny gardien de ny lalam-panorenana indray ny gardien lalam-panorenana indray no mitarika ny fantikan-dalàna dia ny HCC zany ka raha ohatra ka izany no mitranga dia tsisy fanajan-dalàna zany fa ivilana avokoa zay mety ho voka-pifidianana mitranga eo. Raha ny zava-nisy teto Madagasikara tao anatin'izay 5 taona ny tantana ny Andry Rajoelina izay ny avery ny lanjan'ireo olom-boafidy fa saika ireo olom-boatendry akaiky aza hatrany no mandity sy manapaka eto amin'ny firenena hoy hatrany ny avy eo anivo ny antoko VHT. Ty raharaha-pirenena raharahan'ny vahoaka malagasy fa tsy raharahan'ny TGV na ny Mapara na ny RD dikan'izany zay resaka makasika ny firenena malagasy zay neny manahirana eto amin'ity firenena ity everiny mpitondra fanjakana fa azy Madagasikara fa misy olombelona rehetra ny vahoaka malagasy 5 na 7 tapitrisa zay no tompon'ity Madagasikara ity fa indra pahefana zay rehetra mitondra fanjakana. Ary zao ny zavatra tena mahavarina tsy misy vidiny tsony zany eto Madagasikara ny olom-boafidy fa ny olom-boatendry avokoa no milalao baolina eto zany dia baolina renversé. Ny baolina renversé ry havako raha any amin'ny hôtely matsiro fa raha eo amin'ny fitondrana ny raharaha-pirenena manakorotana ary famadihana tanindrazana zany. Tsy hitondra fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena mialoha mandritra ary aorian'ny ny fividianana ny fametrahany io gouvernemanta hitambaran'io hoy hatrany ny fanehoan-kevitra ireo antoko politika fikambanana sy firaisamoam-pirenena ireto farany izay manamafy ny fitakiana ireo kandida misy 12 ny amin'ny tokony hanajana izay voalazany lalam-panorenana indrindra amin'izao fotoana fiomanana amin'ny fividianana filoham-pirenena izao. Fananao fanambarana ihany koa ny collectif des candidats ny Toamasina amin'izao fotoana izao miantso ny herivelona rehetra hijoro hanambatra ny hery ka hanohana ny hetsiky ny collectif des candidats manerina ny faritra sy hampandray andraikitra ireo vahoaka masimandidy eto amin'ny tany sy ny firenena araka ny voalazany lalam-pandrenana ao anatin'izay andao arahantsika ny fanampanazavana. Fanambarana hetsika miaro ny fiandrianam-pirenena sy tany tandalàna. Ny solontenan'ny collectif des candidats eto Toamasina dia manao zao fanambarana zao. Manameloka ny Kitsirano ny mpitsara izay nanome ny certificat de nationalité malagasy sy ny HCC izay nanaiky ny Andry Rajoelina ho anisan'ireo candidat ho filoham-pirenena noho ny amin'ny maha-frantsay azy. Ary izy tena mihitsy no nanambara izany izay voararany lalàna manankery ny rotsano fidiana. Manameloka ny décision na fanapana nanendry ny gouvernemanta
ho filoham-panjakana satria tsy voahaja ny lalam-panorenana izay midika ho fanongam-panjakana ka tany tsy tandalana intsony Madagasikara. Noho izany, voalohany, miantso ny collectif des candidats sy ireo solombavam-bahoaka miaradia mba hijoro ampandray andraikitra ireo vahoaka izay maso mandidy amin'ny tany sy firenena araka ny lalam-panorenana. Ny vahoaka malagasy no manjaka eto Madagasikara mba hampanjaka ny demokrasia. Faharoa, miantso ny vahoaka malagasy isam-paritra anoana ny hetsika izay ataon'ny collectif des candidats. Fahatelo, miantso ny hery velona anambitra ny hery. Fahaefatra, miantso ny FFKM, ny fiangonana zandra, silamo, indrindra fa ny folo alin-dahy mba handray andraikitra tandrify azy ho tombotsoa ambonin'ny firenena. Masina ny tanindrazana, Toamasina fa 8 septambra 2024. Mitombo ary mihamafy araka ny efa natsidiko teny aloha izay karazana fanehoan-kevitra sy fanemelohana ny tsy fanarahan-dalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay. Amin'izao fotoan'izao isan'ny miantso ny FFKM sy ny firaisambe iraisan'ny pirenena ary ireo ray aman-dreny ara-drazana andray ny andraiky manoloana ny tsy fanarahan-dalàna misy amin'izao fotoan'izao ihany koa. Ireo solotenan'ireo kandida misy 12 ao amin'ny faritra Betsiboka ankehitriny manameloka ny fandikan-dalàna izay ataon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina izy ireo ary miantso ny vahoaka malagasy hijoro sy ho sary-piaro amin'ny fanajana ny lalàna ihany koa. Nandritra ny fanambarana ny raisina izay nataony solotenan'ny kandida misy 12 ao amin'ny faritra Betsiboka androany no nilazana izy ireo mikasika ny tsy fanaran-dalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Manameloka ny tanteraka ny fihetsiky ny HCC amin'ny fanekenan'ny gouvernemanta ifandrombonana sy filatsahan-kovidy Andry Rajoelina izy ireo. Manameloka ny fandikan-dalàna miverimberina izay ataona CC sy mpitondra ankehitriny. Manameloka ny fandraisana fanapa-kevitra nataona CC amin'ny fanendrena ny gouvernemanta ifandrombonana na gouvernemanta collégiale. Manameloka ny fanekenan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ho candidat filoham-pirenena izay fantatra fa mizaka filoham-pirenena frantsay izay voarara ny lalàna velona. Manameloka ny fampiasana sy fahefam-panjakana eo ampelantanan'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry miaradia amin'ny fitondrana. Manameloka ny fampiroroana sy fampitahorana ka ampiasana ny herim-pamoretana atao amin'ireo kandida. Noho izany, maka hery sy manohana trano mivondron'ny kandida sy mbavam-bahoaka, ireo olona izay miezaka mampanaja ny lalàna velona. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra hijoro sy ho sary-piaro amin'ny fanajana ny lalàna. Araka izany, miantso ny FFKM, ny firaisambe iraisam-pirenena, ary ny folo alin-dahy sy ny ray aman-dreny ara-drazana sy silamo hijoro andray andraikitra andaminana ny savorovoro misy eto amin'ny firenena ireo vondron'ny kandida misy 12 any amin'ny faritra Betsiboka ireo. Fa ilaina ny fangaraharaha ny fividianana filohan'ny pirenena fa ny vahoaka mametraka olona ny omana sy nanomana ny tantana ny Madagasikara. Potika ny firenena sahirana ihany koa ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Na izany na izany, tsy tokony ho kivy ny olom-pirenena hoy ny teo anivony antoko malagasy miara-miainga atao be fandriana avaratra. Tamin'ity androan'ity fandray andraikitra amin'izao fiverena ny fahefana amin'ny vahoaka izao olona saina. Mitovy ny fotoana andehanan'ny herinaratra sy ny fotoana atapahany eto be fandriana avaratra faritra Sofia. Vokany sy ampiarina maro miankina amin'ny herinaratra no anatin'ny fahasahiranana. Ny tantsaha etsy andaniny mandry tsy lavoloha vokatry ny trangana tsy fandriam-pahalemana. Nay ny jotso, ny beky, ny velon-tegnan'olo eto Madagasikara. Ohatra amin'ny mpamboly madinika, tegna mahatsapa fo. Marary tegna marary ny fiaignana eo ato. Satria modindradindra be fandriana toy zay mandeha mamboly angana aminay mo misy rano ankazamo ndraiky somboana iny ariana agnana kofa rivariva vidy tsy lafo ariana mandeha modigny ariana iny tsy lafo e fa zavatra hita be zany manonga mafy zany ny ciment tôle esa hipitrahany madiniky anakitra velon-tegna toko raha magnatofagna izy zay teo mbola nazo ampahefa mihely amin'ny hena izy rehefa tegna mihiditra tegna mihiditra ny fijalianany tantsaha-madinika. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fikarakarana ny fifidianana eto amin'ity distrika ity
maro ireo olom-pirenena tsy tafiditra anatin'ny lisym-pifidianana. Ankoatra io resaka birao mpifidianana izay mbola manjavozavo amin'izao 2 volana latsaka tsy anantanterahana amin'ny fifidianana izao. Na eo aza izay, ilaina ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena andeha hifidy anara-maso ny izotra amin'ny mpifidianana. Ny raha nampalahelo ny mpitondra ny fandiby dia hatrizay tsisy nafapovahoaka azo le tsy namombana azy zany le fitondrana. Misy le tsy tokony nahazo azy mipantsamo. Mitendra mampijaly baka tirina n'olo mba tena tsaratsara roa anaty volana. Aza mifidy amin'ny vava fa mifidiana amin'ny tanana. Zay zany le hafatra tiako ampitegna satria maro amintsika tsy tiao le fitondrana misy, le zavatra misy mikorana amin'ny vavantsika foana fa tsy magnatanteraka ny adidintsika zay. Na tianao na halana le olono jiaby milatsika keo tantiraho zay le didy na kofa tsy mifidy olo verozo tsy manana zo zany ratsy zany. Ka eto zay indrindrandrindra zay atsika viavy aza atao fety fo le hankalazantsika 8 mars fo ataovo fandraisana ndraikitra zay atsika viavy. Indesin-jaza atsika natatsika zeto. Aza miady izy ka tsy mitovy atoko-pitraha aza tarahiadiva nda mifidy aza misy tavela raha tsy zany raha fadiana foana aza mifidy legano heliky tsanesin-jaza koa tsika. Takina ny fanomezana zo ny olom-pirenena rehetra hoy ny teo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fivorinana raina ady hevitra atao be fandriana avaratra androany ny izotra-pifidianana ilaina madio sy mangarahara. Fahefahantsika vahoaka fozo mba tsy isian'ny fanjakany baroa amezantsika olo fahefahantsika jiaby io zay olo zay nieritreretintsika anatsara ny fiainantsika tsaratsara kokoa. Ino zava-misy zay olo miantsika zio matetiky mandringa. Tsy aminareo ty volaniko zay surtout après faratampony azy satria ovaza l'exemple vient d'en haut. Agnabo koa karaha i bouton akanjo zovolagny monjajone. Ambany koa na disinao lavaka bouton mivaralila fo ambany jiaby. Zay fo raha misy amintsika zio ty. Baka agnabo koa mivaralila koa fiainagnantsika jiaby satria olo universitsika tavandraigny miova. Tsendriky nisy olo teto Madagasikara ny omagna hitondra Malagasy navy amin'ny fitondragna zay koa anisany mampivaralila raharam-pirenena satria raha io tomboko lazy tomboko vavy tsy soma tsy kidikidy mitondra fitantagnany nivoako 3 tapitrisa magnerana Madagasikara zegny am'izao fotoagna zao tsy raha moramora zegny zahema ela jiaby zegny atsika zegny mifidy ambiance tsy diana raiky ty ampodiko ndraiky ela jiaby zay atsika mifidy ambiance mifidy olo bogosy mifidy olo mamonamomby mifidy zegny fo raha fiditsika koa avy ambiance adiana raiky ty mety misy artiste baka andafy eky ho avy eto. Ninino koragna fampandrosoagna voalohany kibo voky tsy magnanjany voky anama efa mandeha miasa voky anama vita magnatambaka voky mahatarimy zaza ke zay zany le anahomagna atsika andraindraikitra noho ny hakiviagnantsika atsika andavanandro fa mivoa za to fa tsy fidy eke indrindra atsika vaiavy atsika koa tsy mandeha mifidy manjary le tia lefa nahempaka atsika fo mandeha mifidy lanizy azonareo ono ke allo aza misy manandagna arak'izany tontosa teto an-tampon-tanànany be fandriana avaratra androany ny fivorinana raina ady hevitra ny erana tamin'ny antoko MMM izay notariny solom-bavim-bahoaka avy amin'ny antoko ny birao foibe ny antoko ny solotenany MMM avy any Eropa ny pikatroka MMM eto amin'ny distrikt notron'ny sojabe fikambanana maro samihafa olom-pirenena liana amin'ny programana ny antoko malagasy miara-miainga izay mifototra amin'ny fitsinjaram-pahefana. Iverenantsika zay tontolo ny politika sy ny fiomanana amin'ny fifidianan'izay rehefa aveo fa lafomba vaoafa
nahazo alalany indray ny famarotanyireo tanin'ny komuna amin'izao fotoan'izao raha filakevitra minisitra nanomboka ny taona 2012 no namerana ny fahafana manao izay. Note de service tsotra no niraisiny minisitra ny fanajariana sy ny fananantany amin'izao 3 volana tsy faranany fotoam-piasany ny gouvernement izao. Amin'ny fotoana toy itony izay anjakany gaboraraka amin'ny endriny maro raha tsy ilaza fa tsy ny famarotana. Ny zaridaina n'Antaninarenina ny taona 2012 ka mampametra am-panontaniana indray amin'izao fotoan'izao ny tanjona tiana hatongavana amin'ity fepetra fanapahan-kevitra ny raisin'ity. Nanaitra ny maro indray ny fandraisan'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany raha maolo miasy Pierre Older ny note de service larana aotraotra enina bara 13 tsipika MATSF ny 13 septambra lasa teo manafona ny famerana mamarotra ireo tanin'ny commune amin'izao fotoana. Raha ny filan-kevitry ny ministra indro miantoana no nandraisana fepetra mampitsahatra io fanomezana lalana mamarotra ny tanin'ny commune io ny 20 janoary 2024 ary no amafisy ny filan-kevitry ny ministra ny 13 febroary 2024 tokony ny filan-kevitry ny ministra ihany koa araka izany no manafona azy. Eto note tsotra no niraisin'ny ministra 3 volana tsy faranan'ny fotoam-piasan'ny gouvernemanta. Mampametraka ny ahany maro araka izany ity fanapahan-kevitra samirery ity indrindra anatin'izao fotoana akaiky fifidianana mafapana amin'ny raharaham-pirenena izao. Antony iarahan'ny rehetra mahafantatra fa anjakan'ny gaboraraka ny tsy fanaran-dalàna sy ny fanaovana tantely afadrakotra amin'ny endriny maro ny vanim-potoana toy itony raha tsy ilaza fa tsy ny raharaha zaridaina Antaninarenina ny tanin'ny CEG Analamahitsy ny taona 2012 raha ny teo amin'ny sehatra ny fananantany. Ambonin'izay raha ny voalazan'ity note de service ity hatrany misy ny baiko amin'ny fanafanganana ny fikirakirana ny antotan-taratasy sy fangatahana samihafa. Raha nisy ny fitantanana mirindra mangarahara sy ara-dalàna ny tanimpanjakana ny tanjona nandraisana ny fepetra nanomboka ny taona 2012 ary mbola no amafisina ny taona 2024 no ireo fikasana ivarotra ny tsokosoko ny tanin'ny commune tamin'ny taona 2024 ireo. Inona indray araka izany no mamaika ity ministra ity andray fanapahan-kevitra samirery tsy mandalo filan-kevitry ny ministra amin'izao 3 volana alohan'ny ijoroan'ny fitondrana vaovao izao. Sa misy indray ve ny antota taratasy mila vitaina maika amin'ny famarotana tany aloha taratasy izay ho vitaina maika alohan'ny fipetrahan'ny fitondrana voafidim-bahoaka afaka 3 volana. Fanontaniana manitikitika ny mpanara-baovao reny amin'izao fotoan'izao fa tsy manaiky ny hitsabahany ireo mpanao politika piray petsapetsa tamin'ny fitondrany Rajoelina ny RMDM nanrody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ao Mahajanga amin'izao fotoan'izao. Izy ireo izay naneho ny heviny ihany koa manoloana ny fanapahan-kevitra tsy ara-dalàna nataon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Takian'izy ireo ihany koa ankoatr'izay nisy ny fividianana madio sy mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena. Anja Robert Kolo, Mahajanga. Ny isin'ny fifidianana madio sy mangarahara no isan'ny foto-kevitra ijoroan'ny RMDM na ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Manay mafy izy ireo raha ny zava-misy eto amin'ny firenena no zoina indrindra manoloana ny fanapahan-kevitra tsy ara-dalàna izay noraisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana izao toedra raha-pirenena misy eto amintsika izao. Nampiakapeo noho izany ny RMDM eto Mahajanga. Ny RMDM Mahajanga dia mbola mitazona hatrany foto-kevitra ny joroany dia ny sy ny fifidianana mangarahara madio andraisany be sy ny maro anjara kanefa raha izao fandikana ny lalàna amin'ny CC ataon'ny HCC ny gouvernement tatariny Andriamatoa Ntsay Christian ary ny CENI izao izay tsy mba miainy ny feon'ny hafa fa ny tapak'izy ireo ihany no abosesika tsy maintsy tanterahana dia ho loza mitatao ho an'ny firenentsika satria iteraka hady sy ho ela noho izany miantso ny solombavam-bahoaka rehetra hifanatona aingana ka andray andraikitra am'tandrify azy ireo manao izay rehetra andravana an'io gouvernement Ntsay Christian izay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana no hipetrahany eo no sady efa nanaovanareo motion de censure izy io ny farany taona 2022 miantso sy manentana ny vahoaka malagasy mba hijoro androdana ny tsy fanaran-dalàna ary hiaro amin'ny herintsika rehetra ny fiandrianam-pirenentsika satria tsy ho ekentsika no jibojibainy vahiny tahaka ny Cédric Ambazaha na Rajoelina Vazaha ny tanirazantsika. Ianareo foloalinda andray andraikitrareo
amin'ny fiarovanareo atrano ny vahoaka satria alao tiam-bahoaka toy izay tianandrina raha mbola ireo mpanao politika mpiray-petsapetsa amin'ny filoha teo aloha ireo ihany no hikarakara ny fifidianana ho iatrany ireto mpikatroka eo anivon'ny RMDM eto Mahajanga ireto dia tsy izay velively no ilain'ny vahoaka fa ny fananganana rafitra vaovao tsy mitanila tsy matoky ny vahoaka malagasy indrindra fa ireo mpanao politika akoatry ny fanjakana raha izareo ihany no mitantana mikarakara ny fifidianana ny fisarana ny fivalim-pifidianana ny fanangonana ny vokatry ny fifidianana dia za rehetrarehetra zany dia tsy atokisan'ny vahoaka malagasy amin'ny fikarakarana fifidianana aleo manangana fanjakana manokana ikarakara ny fifidianana io dia mivokatra azo avy eo zany dia ekeny be sy ny maro ny fifidianana madio sy mangarahara araka izany no andrasan'ny vahoaka tsy mandady arona araka ity fanambarana izay nataon'ny RMDM teto Mahajanga anio fa 20 ny volana septambra 2024 ity dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendry vetivety eo anaty doka fohy aiza misaraka aminay ary Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mets d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Tu mélanges. C'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, izatra amin'ny telo sy roa arivo. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix, informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au CAP 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fahilac, ilay koba efa misy ronono, sady tonga dia efa vonona. Mety be ho an'ny ankizy satria tena be otrikaina, misy vitamine 12 sy mineraly 4, sady be fer sy calcium. Ary sady nona koa ny koba katsaka Fahilac. Matsiro aok'izany sady tena tiany ankizy ery. Na koba barim-bazaha na koba katsaka, mahameriny miara lehibe amin'ny Fahilac. Fahilac mampitombo ny ankizy amin'ny fifaliana foana.
Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity mamerina ny araba trano tomboky lasy tomboky vavy mbola miara-dalana aminay amin'izao oro zao. Hoentintsika manokatra izay manay ny isiany korontana ara-politika vokatra ny fifanolanana. Misy eo amin'ireo kandida hiatrika ny fifidianana foloan'ny pirenena ny volana novambra ho avy izao. Ireo sendika mahaleo tena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoan'izao. Raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity namafisin'izy ireo ihany koa tao anatin'izay fanambarana izay fa tokony hisy ny fifanantonana sy ny fifampiresahana eo amin'ireo samy kandida anatanterahana ny fifidianana ao anatin'ny fitoniana. Mitaky ny fifampiresahany eo amin'ireo samy kandida hiatrika amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena ny fahasivy volana novambra ho avy izao, ireo sendika mahaleo teny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tokony hiatrika fifidianana ampitoniana ireo vahoaka malagasy ka tsisy ny krizy vokatra izay fifanolanana eo amin'ireo samy kandida izay. Manona zava-misy ankehitriny eo amin'ny firenena dia resy lahatra ny sendika autonome de la commune urbaine d'Antananarivo fa anindozany sy hetry ny asa noho ny tsy fifankazahoana kevitra sy disadisa eo amin'ny samy mpanao politika izay mampifanandrina ireo mporotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Noho izany dia raisiny sendika ho andraikitra ny manao antso avo mba isian'ny fampiresahana eo amin'ireo mpilatsaka ho fidiana ireo mba hatongavana amin'ny fifidianana mirindra lamma alosy mandritra ary aoriana ka eken'ny rehetra ny valina. Raha mantanteraka fifidianana ao anatin'izao zava-misy ankehitriny izao tokoa mantsy isika dia ina ny ilatsaka indray any anaty korontana crise politika lalipaka izay tsy hitondra soa ao amin'ny Madagasikara. Nanamafy hatrany ity sendika ampiasa ity fa tsy misy ny firena politika avy amin'izy ireo saingy potika ny fiainam-pirenena sy ireo mpiasa malagasy raha toa ka misy ny korontana teraka ny adala politika raha ny fanazavana. Manamafy ny sendika autonome de la commune d'Antananarivo fa ao anatin'izao sedra ara-politika iainan'ny firenena izao dia tsy vitanila izay ary tsy manome tsiny na iza saingy kosa dia mijoro sitona lakilosy hifanairana manoloana ny zava-misy ary miezaka ny isoroka loza mety hianjady amin'ity nositsika ity. Mino ny sendika fa tsy misy tsy vitan'ny fampiresahana sy fifanankalozan-kevitra rehefa ao anatin'ny finiavana iroso amin'izany. Izay no mahatonga anay angataka an'izany mba hatongavana amin'ny fifidianana milamina tsy atahorana hitarika fifandonana na sanatria hitondra ratra indray na koa hitarika ny fampitehan'ny asa iveloman'ireo mpiasa. Ankoatra ny sendika mahaleo teny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, efa maro ihany koa ireo mpanao politika firaisamonim-pirenena ray aman-dreny ara-drazana no efa naneo ny aiainy ny mety isiany korotana amin'ny fifidianana ho avy izao. Andrasana araka izany izay fandraisana ndraikitry ny tompona ndraiky mpanjakana voakasika manoloana izany ireo sendika maro izay efa nampaneny lakilosy ny amin'ny tokony hanatanterahana fifidianana ampitoniana ialana noho izao fahantrana lalina izao. Takiny siny dinika andatabatra boribory avokoa araka izany ro mpisihatra rehetra maneho ny heviny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao raha ny fihin'izay fa makasika ny fikarakarana ny fifidianana amin'izao fotoan'izao. Mihoatra ny isan'ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ny isan'ny bulletin tokana natota ny Afrika Atsimo. Araka ny fanazavana netiny teo anivon'ny senita amin'ity androany ity. Novaina ihany koa ny endriky ny bulletin tokana izay ampiasaina ny fahasivy ny volana novambra ho avy izao. Ireo bulletin tokan'ireo izay vinavinaina ho voatota tanteraka amin'ity herinandro ity raha ny fanazavana hatrany ity nokolo. Nampitomboina anisan'ireo bileta tokana izay natota any Afrika Atsimo araka ny fanazavana ny filohan'ny seny androany. Raha toka miisa 7,703 sy 1,2 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana. Mihoatra izany ireo bileta ho tonga eto an-toerana. Isan'ny mampanahy ireo mpisehatra maro ny mikasika ny fikirakirana ity bileta tokana ity izay ahina amin'ny isiany teti-dratsy anovana alabato ny andron'ny fifidianana. Ny filohan'ny seny izay tsy nanome fanazavana mazava mikasika ireo isan'ny bileta mihoatra natota ireo. Natota amin'ny bulletin unika dia ny isan'ny mpifidy any fa kosa maka apahany kely sanatria eny ampananterana ny reny misy ny
sanatria rendrika eny ambony lakana fahazadiana nefa misy mandeha lakana manatitra n'ireny bulletin unique reny dia zany atsika zany dia misy prévision kely tsy besaka le izy tena tsy besaka le izy tsy fa ho an'izay tena antony manokana no hoe isin'izay zavatra zay. Mampametram-panontaniana araka izany mikasika ireo bileta tokana ampitomboina ireo, manao ahoana ny fanaramaso izany amin'ny fotoana atongavana eny amin'ny biraom-pifidianana isorohana ireo alabato. Araka ny fanazavana, vinavinaina ho vita amin'ity herinandro ity ny fanontana izay mahatratratra any amin'ny 2 hetsy isanandro no vita. Ny bileta tokana izay efa novaina ihany koa ny endriny hoy ny seni. Tsy azany iny misy fiaraha-miasa ataontsika amin'ny vondrona iraisam-pirenena amin'iny tsy mizanona iny ka tena mitohy ary atao anatin'ny fotoana hoeninareo ihany dia ho vita ny fanotanan'iny bileta tokana iny. Dia tsy ny bileta tokana ihany moa ny atao any fa ny procès verbal autocopiant sy ny feuille de dépouillement koa dia atao any misy an'ilay enveloppe inviolable koa zany atao any dia fa mandeha daholo zany asa rehetra zany fa tsy zavatra miato mihitsy. No tontosain'andro any koa ny fiaonana sy ny fivoriana izay niarahana tamin'ireo kandida ho filoham-pirenena. Solontenan'ny kandida miisa 2 tamin'ireo 13 no tonga nanatrika izany teny anivon'ny foiben'ny seni alarobia. Fiaonana izay toy ny 12 volana septambra ho avy izao. Izay ny fanontana ny bulletin tokana fa efa tonga eny anivon'ireo fokontany sasany ihany koa amin'izao fotoana ireo karatra ny mpifidy. Saingy maro amin'ireo fokontany lavitra ny mbola tsy nahavoaray izany raha ny fanazavana netiny teo anivon'ny seni tamin'ity androany ity fadisoana eo amin'ny adresin'ny trano fonenana sy fikorontanana amin'ny fanapariany ireo kara-pifidianana. Isaky ny fokontany no hita amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana netiny ireo sefy fokontany nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany ity. Misy amin'ireo fokontany no efa naharainy karatra ho an'ireo mpifidy eo amin'ny fokontany amin'izao fotoana. Maro ihany koa ireo izay vao eo an-dalam-pamolavolana izany raha ny fanazavany seni. Antony samihafa toy ny falaviran'ny biraom-pokotany no mahatonga izany ho hiatrany fanazavana. Raha ny tokony izy tokony efa manomboka mizara saingy arakaraka le toerana io ny tokony fantatritsika teny anivon-dratsamagaika ny seni eny amin'ny fatra no nanaovana ny fanontana. Dia nampidinina teo anivon-dratsamagaika ny seni eo anivon'ny district indray nanaovana ny fanomboana azy amin'ny tombo-kase. Iny le fanaovana tombo-kase iny no nitaky fotoana kely satria tanana manao azy dia tokony vita tamin'ity farany herinandro ity zany rehetrarehetra zany ary tokony efa manomboka. Ny sasany aza mety efa nanomboka mihitsy ny fandefasana azy eny amin'ny fokotany. Ny eritreritra sy ny tetiandrony no heverinay dia hoe tokony ho voarain'ny mpifidy raha tratra orinan'iny amin'ny tapatapaka ny volana oktobra any le kara-pifidianana. Raha ny fanadihadiana teny anivon'ny fokotany mikasika ireo kara-pifidianana ireo, maro ireo lesika hita avy amin'ny seni amin'ny fikirakirana izany. Misy amin'ireo kara-pifidianana tsy ahitana adresy mazava, ohatra monina ao an-tanà na monina eto Antananarivo, tsy fantatra hoe olona avy aiza na iza, na ireo se fokotany aza tsy mahafantatra ireo olona ireo. Raha ny tetsy amin'ny fokotany anaty azo isotro manokana, anjaton'ireo tranga tahaka izany, misy ihany koa ireo kara-pifidianana tsy hanimponina ao an-toerana. Dia eo amin'ny fandaminana azy zay misy moa efa nizaraina any ny hoe misy latsaka, misy tokoa ny hoe mbola tsy hita ny karany hatramin'izao satria mety diso adresy. Ny kara-pifidianana mety mifanaraka tamin'ilay lisy mpifidianana nataony zareo alfabetika dia tsy mifanaraka amin'iny zany loatrano fa mety hoe anjara soa izy dia any amin'ny loatrano hafa dia ohatrohatr'izay zany dia hatramin'izao aloha 3035 no mpifidinay. Misy eo le karatra zany aloha mbola misy hoe tsy fantatra hoe tena zay ve le isan'le karatra satria misy blanco, misy tsisy nininina le izy dia tsy fantatra hoe anisan'ny voaisao ve ireny. Ie, misy disko aloha le soratra dia mety misy koa nefa fokontany hafa izy ireo satria hitanay hoe lozimany Andramanala Isotro ohatra fa tsy lozimany anaty azo inscrit eto izy dia tsy fantatra zay nampifanjaivo azy tao amin'ny seni dia lasa inscrit any amin'ny fokontany hafa izy fa tsy inscrit eto siny. Le izy zany mety hoe amin'ny fanaovan'ny seni azy mety nahatonga an'le izy angamba fa izy tsy lasa misoratra indreo fa lasa hoe lasa aloha ny asa mikasika ireo kara-pifidianana ireo ny seni androany, saingy izao ahitana le sokagoavana izao hatrany ireo fokontany tsirairay avy
no miezaka manarana ny asa ahafana mandamina ireo olana tsy samihafa. Raha tsy aivina, niteraka resabe mikasika ity fanotana ny kara-pifidianana ity izay natao mialoha ny fampahafantarana ireo birao-pifidianana isaky ny fokontany. Ireo birao-pifidianana izay nampitomboana 2 latsaka kely izao indray misy ireo kara-pifidianana izay tsy mazava ny momba azy iny anivon'ny fokontany. Tolon'ny fampianarana no anoizantsika ny fampalalam-baovao manomboka eto. Diso fanantenana mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ireo mpianatra eny anivony universitena Antananarivo no ny fanaovana be marenina makasika ny tokony hamerenana amin'ny laoniny fampianarana. Nateo aza ny fanambarana nataon'ireo sojabe ny fakulte isan'ny tokony hatrizay. Tsy mbola mandeha araka ny tokony ho izy ny fampianarana raha ny zava-misy teny antoenina tamin'ity androan'ity. Tsy mbola miverina amin'ny laoniny ny fampianarana eny anivon'ny université Antananarivo amin'izao fotoana. Nateo aza ny fanambarana nataon'ireo sojabe ny fakulte isa-tokony ny amin'ny iverenan'ny fampianarana manomboka androany. Nambaran'ireo mpianatra tamin'izany fa fanitsakitsahana ny fampianarana ambony sy noavin'ireo mpianatra ny tranga tahaka izao. Ity tranga ity izay anaovan'izy ireo antso avy amin'ny tompon'andraikitra voakasika ny tokony hijerena vahaolana eo anatrihan'izany. Antso avy aminay mpianatra izay efa te hianatra. Efa te hianatra izay zao tonga ety lany fire fotsiny. Be dia be mpianatra avy any ambanivohitra niakatra nefa mbola tsisy fampianarana. Izay zao tonga taty androany efa tamin'ny 9 dia izay miditra amin'ny 7 nefa le izy mbola tsy sport fotoana tsy efa rotokom-bolana izay efa elaela ihany moa izay any an-trano zao tsy manao ininina mihitsy tsy manao ininina mihitsy izay mipesapotsiny ihany nefa te hianatra dia tonga aty izay androany nefa mbola tsisy mpampianatra ihany fa mivony salina. Mangataka fitondram-panjakana ny hijerena ny fampianarana satria tena taraiky be zahay manomana ny hoavinay efa teo amin'ny 2 volana teo zay nijanona nianatra nefa tsisy atao ankoatra mianatra zahay. Araka ny fanambarana izay nataon'ny fakulte ny science tokony hiverina androany ny fampianarana. Nilaza nefa ireo mpianatra fa ireo mpampianatra sasany ihany no tonga teny an-toerana. Ohatranay zao mpianatra tamin'ny fakulte de science tokony nianatra izay niditra tamin'ny 6 fa hatramin'izao folo zao mbola tsisy mpampianatra izay fa tany Amandana zany misy mpianatra hafa fakulte de science misy mpampianatra izy zany hoe le mpampianatra zany ohatrany samy manana heviny misy mampianatra misy tsy mampianatra. Communiqué aloha zany tamin'ny herinandro ny communication efa nisy ny hoe miverina mianatra tsy akory daholo ny mpianarana daholo zany ny mpianatra rehetra ny emploi du temps tsy miova efa nizaraina tamin'ny talohan'ny nisy ny grève io zany dia zareo miteny efa nisy le izy fa zao aloha zany tsisy mpampianatra izy tsy tonga io tsisy fampahafantarana aloha hoe tsy ho avy. Nisy fampahafantarana avy any ambony noty avoaka ny tao amin'ny fakulte de science manokana mihitsy hoe miverina mianatra androany alatsinainy araka ny hitanay hatreto aloha dia tsy mbola misy mpampianatra mandalo mihitsy fa miandry izay hatreto hoe manao ahoana no mety fivoaran'ny toedrara fa raha izao fahitanay any ety amin'ny anjerimanontolo izao mbola tsy hiverina mihitsy ao fampianarana. Ety ankilany anatanteraka fitokonana fahobeny CSS na ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eo anivon'ny université Antananarivo Rahampitso araka ny tapaka nandritry ny fivorian'ny CSS ny zoma lasa teo. Fangadona ary andalina ny teny malagasy eto amintsika mandritra ny enim-bolany ireo mpianatra Sono Folomenadava amin'ny université any Beijing izay miara-miasa amin'ny ENS na ny école normale supérieure d'Antananarivo. Ny teny malagasy izay tafiditra anatin'ny teny vahiny ampianarana eo anivon'ny université io nanomboka ny taona 2020 ary anadinana sy hitsarana ireo mpianatra ihany. Manomboka mahazovahana manirana ny firenena maro ny fianarana ny teny malagasy. Iray amin'ireo firenena liana ary nampiditra azy ho isan'ny teny vahiny ampianarana indrindra eny anivon'ny université i Chine amin'izao fotoana izao. Fampianarana teny malagasy any Chine ao amin'ny université fianarana teny vahiny ao Beijing dia mpianatra 10 eo zany izy no mianatra teny malagasy. Dia nanomboka tamin'ny taona 2020 no nanomboka reto mpianatra reto no andiany voalohany dia azo lazaina fa nandritra izay 2 taona izay dia mivoatra sy mivelatra hatrany ary tena mahaliana ny zareo sinoa
ny teny malagasy sy ny kolotsaintsika malagasy. Izy folo mianadahy zany no tena mianatra ao amin'ilay sampana fampianarana teny malagasy. Fa ny ao amin'ny université misy ihany koa ilay hoe ny filazan'zareo sinoa azy hoe fianarana teny fahatelo, zany hoe teny akoatran'ilay fianarana izay tena ataonao dia afaka mianatra teny vahiny hafa akoatran'iny, dia misy maromaro ihany koa zareo no mianatra n'ilay teny malagasy. Tsy vitany mianatra amin'ny teny fotsiny ihany, mandalina bebe kokoa ny fomba sy ny kolotsaina malagasy ihany koa ny mpianatra eo anivon'ny BFSU. Antonina dia fasany université io reto mpianatra 10 mianadahy ireto aty Madagasikara mandritra ny enim-bolana. Ireo mpianatra ireo dia mpianatra ao anatin'ny sampam-pianarana teny vahiny ary ny safidy ny teny malagasy izy ireo ianarany azahoany mari-pahaizana samihafa toy ny licence na master zany. Dia raha tonga eto zany zareo efa navita ny taona faharoa fa alohan'ny idirany amin'ny taona fahatelo dia mandeha manao fizaran'asa firotsahana tsehatra tena lay miteny zany dia hianatra miaraka amin'ny mpianatra ny eto amin'ny sekoly zany izy ireo anaraka izay fampianarana ataonay eto amin'ny ENS ao amin'ny sampana teny malagasy. Dia neto zany moa zany dia tianatra terina mihitsy hoe ilay teny malagasy dia teny efa tenim-pirenena ianarana any amin'ny firenena vahiny, misy ny ao a Frantsa ao amin'ny Alcan, misy any Amerika, reto zany any Chine izay tokony iananantsika hambo ny fahaizana izay teny malagasy izay hoe efa takin'ny vanim-potoana ankehitriny zany. Anafainganana ny fahaizana ny teny malagasy ho an'ireo mpianatra, maro ny paikady napetraka ny teo anivon'ny ENS. Isan'izany ny fanamafisana ny fifandraisana izy ireo amin'ny mpianatra rehetra, ka antony nanomezana azy ireo ny anarana malagasy sy ny toromarika rehetra androany. Dia manolotra ny fisaona ho an'ireo mpampianatra rehetra satria raha tsy teo ianareo dia tsy tanteraka izao zavatra atao. Manantena izahay fa ny fampianarana sy ny fampitana valarana avy any aminareo mpampianatra rehetra dia manampy anay ampivoatra ny fahaizanay ny teny malagasy. Reny rehefa misy lina amin'ny teny malagasy ary mankasitraka ihany koa ny fanomezana azy an'izay anarana malagasy zay. Fa miverina ary mitombo isan'andro ny ora fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoan'izao, ka mampitarainy ireo mpanjifa noho ny olana maro aterany, mirongatra ihany koa vokatr'izay ny tsy fandriam-pahalemana noho izay antony fahatapahan-jiro lavaren'izay raha ny fanadihadiana natao. Teny anivony fokotany tamin'ity androan'ity Gaeton Andrejirava. Mienatra amin'ny 900 ny vola miditra ho an'ireo miasa amin'ny sehatra miankina amin'ny herinaratra noho ny fahatapahan-jiro izay miverina ary miamahazo vahana indray amin'izao fotoana. Ankoatr'izay, maro ireo fitaovana simba raha ny fanadihadiana natao teny ifotony. Voalohany indrindra ny fatiantoka, dia eo ihany koa ny fahasimban'ny fitaovana. Tato zao masinina roa ny anay simba vokatsy n'ilay fahatapahan-jiro. Nisy imprimante koa moa nisy fahasimbana koa nateraka le izy. Misy fotoana tapaka ao anatin'izay andro dia adiny roa fotsiny izay zany no miasa fatiantoka tanteraka mihitsy. Raha ohatra hoe tamin'ny jiro normal mata ohatra hoe eo amin'ny 500 000 eo ohatra ny versement vokatsy izay fahatapahan-jiro izay dia zary ianao raha mahita 100 000 75 ary moa. Ho an'ireo mpivarotra trondro mampiasa vata fampangatsiahana sy mba ny entana ka tsy afaka atolotra ny mpanjifa intsony. Mazava ho azy fatiantoka no ateraka izany hoy izy ireo ny taraina. Mba hatsahatra amin'izay zany le fahatapahan-jiro satria maro ny olona mikaikaiky betsaka ny zava-tsolona simba dia lasa misy fiantraika be da be amin'ilay fitadiavan'olona rehetrarehetra le izy dia rehefa simba zany izy dia ny olona tsy afaka ny hoe anjaisa hoe vidy zavatra simba, zavatra jeren'ny olona dia zavatra tsara ihany ny hoe vidin'ny olona fa tsy hoe zavatra simba jere. Lasa misy fiantraika be da be mihitsy le izy amin'ilay resaka fitadiavana zany. Io zao simba le izy tsy afaka ny hoe ndio andeha hoe tsy afaka ny hoe andeha aterina any amin'le hoe jirama hoe simba ny entana tsy fa ianao vahoaka lasa ohatrany hoe mijinjy nafafiny zareo zany, lasa ohatrany hoe mizaka lasa fatiantoka be anao zany le izy.
ho any eny anivony ny fokotany maro ny fitarainana voaray no ny fitombon'ireo mpanao asa ratsy manararaotra ny fahatapahan-jiro amin'ny alina efa misy mpitandro filaminana manao fisafoana amin'ny alina napetraka ihany koa ny andromasom-pokon'olona izay arindra ny sefy fokotany saingy mbola misy ary betsaka atrano no iaran'ny asa ratsy kenjakenjana ihany fandriam-pahalemana eto aminay tena mahery vaika ry zareo rehefa maty ny jiro surtout zany tapaka foana ny jiro amin'ny alina ny mpiasa nefa mody amin'ny alina tena sahirana be mihitsy izany le mpiasa fa tena hoe tratran'izay resaka tsy fandriam-pahaleman'izay mihitsy ry zareo misy manentaka ty misy vakitrano lava ao anatin'izany daholo ny rehetrarehetra betsaka ihany ny fitarainana voaray ity fa misy koa ny olona zany matahotra mitaraina dia enoenonay fotsiny nefa ny hoe misy zay voaentaka zay ohatran'izao surtout zany anatin'ny lelakelan-trano zareo tena manjaka be mihitsiny tsy misy intsony ny antenaina amin'izao fitondrana izao hoy ireo mpanjifa sasany ny taraina manoloana ity fatapahan-jiro ity mijanona ho fampanantenana pokaty sy fampandena drisa sisa hoy izy ireo ny filazana ombenombeny fa ho foana ny delestage ny zava-misy aza vao may miamitombo ny ora fahatapahana ary tsy misy intsony ny filazana mialoha raha toka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 5 ora maraina no tapaka ny jiro ho an'ny faritra maro ny herinandro lasa teo miverina tapaka indray zany ny atoandro amin'ny ora fiasana fahatapahana izay tsy mijanona ora iray na ora roa hatrany fa mitombo hatrany amin'ny ora 4 na 5 raha ny fitarainan'ireo mpanjifa tontolon'ny fanatanjahantena marary ny sihatry ny totoondry eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahaiza-mitanta ny tompon'andraikitra ny federasiona ka nahatonga ilay faharesena nandritra ny lalao nosy andian'ny faraiky 12 teo ny solitenandreo ligue paritra ny taranja totondry manelina ny Madagasikara ireto farany izay mitaky ny anesorana ny filohan'ny federasiona ny totondry eo amin'ny toerany ary koa mitaky ny anatanterahana fividianana anaty fotoana fohy izay ho tompon'andraikitra vaovao anatin'ity federasiona ity Daniela Mino Aso. Malala baraka ny Madagasikara ny voka-dalao tamin'ny taranja ady totondry nandritra ilay lalao nosy andian'ny faraiky 12 teo ho ny solitenandreo ligue paritra ny taranja ady totondry manerana ny Madagasikara ny 1.10 tamin'ireo 13 ny solitenan'ny Madagasikara nandritra ny lalao nosy tamin'ny taranja ady totondry iny izay tsy hivina fa ny lavolefina nakao avokoa no ny tsy fahaizandreo tompon'andraikitra vitsy eo anivon'ny federasiona mitantana ho hiatrany ny fanazavana tsy défaut boxeur reny fa défaut avy ao amin'ny mpitantana satria ny antony dia zao efa nisy ezaka nataony association des entraîneurs zay tety faritra tamin'izany fotoana izany mba hijerevana le boxeur satria 2014 nametrana amin'ny président Herman tapitra 2018 ny mandat tsy mety miala teny izy tsy manao azy anay tsisy mitsiny azy eo azy io rehetrarehetra mitsiny tsisy zavatra natao fa dia mahita olazaina foana izy fitapitaka izay atao anay ligue ary anay ligue dia tsisy valeur ao anatin'ny fédération nefa n'izay no organe suprême nametraka ny fédération raha ohatra misy zavatra tatriny fédération rehefa misy organisation ohatrany tsy mivatana aminay ligue izy na ny amin'ny section na ny amin'ny club fa alainy contact an'le boxeur dia ny amin'ny boxeur mivatana tsy teny dia zireny mivokatra mahampalahelo zavatra ohatr'ireny Manoloana izany mitaky ny anesorana ireo tompon'andraikitra vitsy eo anivon'ny federasiona ary koa mitaky ny hanoloana azy ireo amin'ny alalan'ny fividianana anatin'ny fotoana fohy ireto solitenan'ny ligue paritra ny taranja ady totondry ireto isan'ny entraîneur club nanana boxeur maromaro tao anatin'ny équipe nationale teo amin'ny lalao nosy iny ankehitriny nefa dia hitantsika ireny mivokatra manampalahelo nohon'ny voalohany indrindra dia toy ny fary le taranja ady totondry teo ka lohandray matsantso ka noho izany dia zavatra angatanay voalohany amin'izao fotoana izao aminareo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny ministère sport dia ny anaovana ny fifidianana faran'izay angana satria izahay ireo dia vonona mbola vonona ary vonona trany anarina sanangana ny taranja ny ady totondry teo Madagasikara amerina nolona taloha satria efa mba misy nanana traikefa ihany zahay fa roa manaraka izany dia mbola mangataka ihany koa izahay
ianareo moa no mahay ny lalàna zay mifandraitra fa miangatanay dia mba tsy hidiran'ireo tomponandraikitra izay nikarakara ny lalaon'izy nosy io tao amin'ny ady tontondry a mitariky ary nanalabaraka amin'ny firenena tao amin'ny satry ny ady tontondry a mba tsy hikitiky sy kasikasika ny ady tontondry mihitsy aloha atoato arak'izay fantatrareo tomponandraikitra mifandraiky amin'izay andrasana araka izany izay mety ho toy ny ity raharaha tokantrano ny taranja ady tontondry eto Madagasikara ity. dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena. Inona ny mety isiany fiparitahany aretina ao dirina amin'izao fotoan'izao taoriany tondradrano tany an-toerana hoy ny teo anivo no ONU ny ao an-toerana izay mbola eo ampikarohana faty anarivony amin'izao fotoan'izao. Mihamafy ny fepetra fiarovana any amin'ireo hopitaly andraisana ireo marary sy maratra vokatry ny tondran-drano tao Libia finosina avy hatrany razana izay hita ary entina any amin'ireo toerana voatokana. Herinandro taorian'ny tondran-drano mahery vaika tany an-toerana ahina ny fahasalaman'ireo mponina any an-toerana. Vokany misy ireo fiara izay manadio ny rivotra amin'ireo toerana samihafa isorohana ny fiparitahan'ny aretina. Manahy amin'ny mety isiany valana aretina ireo tompony andraikitra tranga izay isan'ny mampanay ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fikambanana any ivelany. Ahina ny mety isiany valana aretina manoloana ny faloton'ny ranongoavana ho hatrany ny fananjavana. Misy ny olana amin'ny famatsinan'ny rano fisotro madio ao Aderna amin'izao fotoana. Firenena maro toy ny Italia, Arabia, Qatar ary Turquie no efa nanome fanampina. Nanetsika ireo toeram-pitsaboana manokana kosa ny avy any Russia sy France. Tapitratreto ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao hankasitrahana hatrany ny fiarahanao ny fanarahanao ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rahatotondray tomboky lasy tombo vavely mandoa. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. En choisissant l'université PEF, et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Nivava. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.